Amboly hazo aho ho an'ny taranako. Madagasikara rakotra ala ny tanjona. Niara-nentana nanatanteraka ny fanombohana ny Fambolen-kazo 24 niaraka tamin'ireo olom-pirenena maro ny fianakaviam-ben'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjony izay notarin'ny ministra Ranarivelo Lucien ny 7 janoary 24 tany Firarazana distrika Ankazobe. Zava-dehibe ny fambolen-kazo satria ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny adatao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay miantraika amin'ny vatana amin'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjony. Manaraka izany miaro ny tany tsy ho karakaina fa mba ho tany azo volena sy amokatra. Noho izany dia azo roety sy iray tapitrisa karazany maro no novolena. Na teo aza ny herika amin'ny fafy sy ny fahasarotan'ny lalana dia tsy nasakana ny olom-pirenena nanatanteraka ny adidin'izany satria sarobidy ny tontolo iainana.